La 4G Batelma vous présente Ni Vaovao. Du 7 au 30 juin, Les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Kanjany abare ao mamasina no natanterana ny fankalazana ny faraiky ambin'ny taona niverenany fahaleovatenany Madagasikara ny nambaroapolo jona ho avy izao. Izay nambaran'ny afloandrazela androany nandritra ny fitsidiany niaraka tamin'ireo mpilalao bareny kanjany hariva teo. Tsy azo idivirana amin'ny famahana ny olana eny anivon'ny université ny fanadiovana ny lisitra ny mpianatra sy ny mpandrara amperinasa. Izay namafisin'ny CFM manoloana ny olana ankehitriny toy ny aotoliara. Misy mandavaka akan'olona fasika ny ambany tetezana anapasika. Ahina iteraka fahasimbana amin'ny tetezana nefa izany. Nidina teny an-toerana nijeriny zava-misy teo anivon'ny ministera fanazariana an-tany sy ny asa vaventy ny apipa ary ny solotenan'ny commune Bembarsandro androany. Ny aratsy ny kalitaon'ny kafe eny an-tsena amin'izao fotoana izao, fotoana mampiakatra ny vidina nefa izao araka ny nambaran'ny mpamongady. Tafiakatra 10 katrany amin'ny 10,20 isanjato ny vidina tao anatin'ny iray volana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miditra amin'ny fanaovam-bakisina ireo ankizy 12 taona ny mihoatra ny any Frantsa amin'izao fotoana izao. Fepetra maro nefa nitakina amin'izany. Finaritra tompoko lasy tompoko goavy taona vaovao eto amin'ny kultivika manasanao anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao ao amin'ny kanjany bare ao mamasina no anatanterana ny fankalazana ny faraiky ambin'ny taona niverenany fahaleovatenany Madagasikara ny 20 jona ho avy izao. Izay nambaran'ny Vaovao androany nandritra ny fitsidiany niaraka tamin'ireo mpilalao bareny kanja ny hariva teo fanadina. Ao anatin'ny fanamariana ny faraiky ambin'ny taona nahazoana ny fahaleovantenany Madagasikara. Vonika indray ny hetsika samihafa ho fanamarian'izany ny kianjan'ny Barea etsy Mahamasina, araka ny nambaran'ny filohan'ny Repoblika nandritra ny fitsidiana ny vodi-drafitrasa androany. Fa ny matso aloha zany matso amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena, nankalazana ny fiverenana ny fahaleovantena dia ataontsika eto Mahamasina. Zay zany ny zava-dehibe. Mbola tsy fitokanana io, fa fitokanana iarahana mboka Madagasikara manontolo rehefa vita daholo ny box, rehefa vita daholo ny restaurant, rehefa vita ny pyramide, rehefa vita ny anivelana rehetrarehetra mbola araka ny lazaina teo fa hoe 7 isanjato zany efa vita fa le 10 isanjato zay zany dia miandro fotoana kely tsika rehefa resitsika ny valanaretina dia araka itorajofotsika miaraka mboka natanina riso mboka Madagasikara manontolo iaraka itokana anty toerana ity za manokana aloha dia afa-po tanteraka satria ninona ho lazainy, ninona ho teneny dia mipetraka ao an-taranaka faramandiny Namafisy ny filohan'ny Repoblika ny Madagasikara hatrany fa ny 70 isanjato ny asa ny vita hatreto. Tsy mbola hotokanana araka izany ny vodi-drafitrasa. Ity faran'izay ezahana ampanarahana ny fenitra iraisan'ny pirenena. Tsy mena mitaha amin'ny any ivelany ny vodi-drafitrasa. Isan'ny mampiavaka azy ny loko izay nampifanarahana manokana ny sainam-pirenena ho mariky ny fiandriana ny firenena malagasy. Tsy hoe nanao kianja fotsiny tsika, ny kianja moa zany dia nampiray amin'ny malagasy rehetra, nampiray amin'ny tsika rehetrarehetra zay ny antony nanaovana an'io mantsy ilay couleur ny seza dia nataontsika couleur sainam-pirenena satria ny sainam-pirenena no mampiray ny malagasy rehetrarehetra, ny Barea no mampiray ny malagasy rehetrarehetra. Zay no nanaovantsika zavatra apetraka ao an-taranaka faramandiny zavatra atao hoe ary zay ny teneniko hoe fanaovana kianja dia tafiditra ao anatin'ny velirany. Tsy ny kianja fotsiny no alaina hoe ilaina ve sa tsy ilaina fa ny velirany ao ny fahasalamana, ao ny fampianarana, ao ny fanatanjahantena, ao ny fampiroboroborona ny fambolena, ao dia anisy an'ity dia vitatsika io zany zao velirany fahatelo ambin'ny folo dia ny fanaovana foto-drafitrasa velirany fahatelo ambin'ny folo ity rehefa mitenitsika hoe
inona dia manara-penitra zao zava-hitantsika zao manara-penitra manaraka ny norme internationale. Mariky ny fanatanterahana ny velerany 17 napetraky ny filohan'ny repoblika mahakasika ny fanatsarana ny sehatry ny fanatanjahantena. Eto Madagasikara ny fanatanterahana ny fanavaozana ny kianja Baria. Ny fampivoarana ny sehatry ny fanatanjahantena izay isan'ny sehatra imatimatisan'ny fitondram-panjakana. Saika manerina ny faritra 20 amin'izao fotoana izao. Namerina indray ny fanantenana ho an'ny faritra atsimo ny fanatanterahana ny fikaonandoha lehibe ifotany ny herinandro lasa teo tany Taolagnaro amin'ny ankapobeny. Isana zava-dehibe ny atrikasan'ny tsy fijerena firehana ara-politika raha ny fanazavan'ireo solombavamboaka Michel Aranarjo. Taorian'ny atrikasana natao tany Atsimo verina indray ny fanantenana ho an'ny any Atsimo entina manarina ny olana kere tsy toy ny fitandiavam-baolana teo aloha tamin'ny alalan'ny ango-kevitra no nahafahana nandrososi-kevitra entina manatanteraka ny tetikasa maro. Zao zany zahay raha ataoko hoe efa kivy efa nisy fotoana ihany kivy maha olombelona zany hoe ahoana ty kere miverina foana ty dia ohatrany hoe velombolo tamin'izay 2 andro zay nanaovantsika an'izay atrikasa zay satria ny mampiavaka azy zany amin'ny ataoko hoe atrikasa zay efa nisy hatramin'izay dia avy aty aminay zany zay hetaheta avy aty aminay no naroso no nanontaniany filoham-pirenena nanao arbitrage ny filoham-pirenena sy ny premier ministre eo ny mpanatanteraka rehetra membre ny gouvernement sy zahay élu aty amin'ny toerana dia nanome an'izay sosokevitra zay zahay ary ny raisina izay le nentsika namarana azy teo dia tsy latsa-danja amin'izay ataoko hoe etreritra izay navoakanay zay zany ny district Antsiombe betsaka ny sosokevitra zay narosonay izay azo atao hoe ny raisina na dia ataoko hoe tsy zato isan-jato ny hetaheta ny vahoaka mihitsy no nipoitra tao anatin'izay fandaharana natao taty tanatin'izay 2 andro izay maromaro ny foto-drafitrasa ny fampandrosoana ny momba ny insécurité indrindra ny resaka fahasalamana izay atao anatin'ny distrikany Faradofay tsy ho voatany sabo moa zany izay fa isan'ireo distrika niangarana raha ny fanazavana ny distrika Nampany fatidrahoin'ny filohan'ny repoblika no mifanaovana anatanterahana ireo fampanantenana amin'ny fampandrosoana ny tapany atsimon'ny Madagasikara izay. Teny tokana izay nivolazan'ny filoham-pirenena tao no manamarika ahy manokana izay entiko misaotra azy amin'ny anaran'ny vahoaka dia hoe ifanao fatidra itsika. Aty amin'ny tapany atsimo nosy zany fatidra zany dia mitovy amin'ny firaisampo mifamatotra amin'ny raha zany hoe olona tsy ifamadika mino sy matoka fa raha nanapaka ny filoham-pirenena iteny hoe anao fatidratsika izy zany tsy vadika amin'ny teny izay nameny amin'ny anatanterah ireo foto-drafitrasa izay zavatra nampanantenany rehetra ary ny takina avy aty amin'ny solombavambahoaka izay misolo tenareo vahoaka koa dia ny fitokisana amin'izay hoe mba tsy vadika koa amin'ny zavatra rehetra ifandraisana aminy. Amin'ny ankapobeny isan'ny nahazava-dehibe ny atrikasa lehibe ny toto-saina tany Taolagnaro ny tsy fijerena firehana ara-politika raha ny fanazavana ireo solombavambahoaka. Misy sy fizarevana zanakakalafa zany le izy sady hoe fizarevana ny tena problème vahoakany amin'ny fotony notenen'ny président teo zany hoe tokony haiko ny problème n'olona betroka eo tokony haiko ny problème n'olona mivombe ohatran'izay district manontolo zany ka raha avy ny foa zany izy hoe manao zao fesika sala amin'izao zany ny lehibe ambony ao dia zava-dehibe amiko le zavatra zany. Zany zany manantegna fa ny flora fa miteny zavatra sala amin'izay zany azinao dia tanteraka daholo zany 95%. Fa mety misy le olo zay meny baiko no tsy manatanteraka an'ilay izy indraindray zany. Nisy 9 taona zay anao valetena zany tsy sitraka zany amin'ny fampandroso zany toerana io zay mahatonga ny olo maditra zany. Ka mino zany fa isy lakilasy any zao isy hôpitaly any zao zao zany hisy foto-drafitrasa maromaro zany amin'ny faritra andriro zany atoato matoka zany fa soe zavatra zay satria Ratsiaivina Ambovombe Bekily Tsiombe Belo Ambosary Atsimo Petroka Taolagnaro Benentra Petioky Ampany ireo no distrika isitraka tetikasa mivelatra amin'ny sehatra maro aty amin'ny faritra Androsy Anosy izay no tapaka andrisy ny fikaonan-doha lehibe ifotony fanatanterahana ireo asaviana fampandrosoana ny faritra Atsimo. Mihoatra ny 10 ireo tetikasa ho apetraka ho amin'ny fampandrosoana ny faritra Atsimo.
tsy mbola voahaja araka ny tokony ho izy ny zon'ny ankizy eto Madagasikara raha nambaran'ireo mpisehatra ho fanomezan-kasina ny izy ho fototry ny ankizy ao anatin'ny azao volana jona izao miara-mientana tamin'ny fandokoana sy fanatsarana ny jardin santatra ao Mahajanga ireo mpandraharaha sy mpikambana maro samihafa. Fanampanazavana. Tanjona nieritreretana tamin'izy ity hoe izahay rehetra mandalo eto amin'ny zaridaina santatra satria antsika rehetra izy ity dia mba mandray anjara dia hitantsika rehetra izay niditra teo tena nandray anjara mavitrika ary izay no tena irariana ary angatana ho an'ny tsirairay ny fandraisana ndraiky tsy ny olom-pirenena. Ny fitondram-panjakana manana ny anjarany mametaka ny fotodrafitrasa fa ny olom-pirenena ihany koa manana ny adidiny dia ny fikojakojana satria tsika zatra miantso loatra miantso ny fitondram-panjakana nda iandro any ary mbola mivary ho antsika mbola iatsotsika ny fitondram-panjakana hitrany ambava ka izay ny angatahana hoe mandraisa ndraikitra ny olom-pirenena tsirairay fa izay ny ahafahana mampandroso amin'ny Madagasikara. Tsy azo idivirana amin'ny famahana ny olana eny anivon'ny université ny fanadiovana lisitry ny mpianatra sy ny mpandraharaha amperinasa. Izay namafisin'ny CFM manoloana ny olana ankehitriny toy ny any Toliara. Yves Richard. Mila afainganana ny firosoana amin'ny digitalisation eny anivon'ny anjery manontolo. Io no lalantokana amahana ny olana mitarika ny savorovoro manerana ny université enina eto Madagasikara. Araka ny nambaran'ny filohan'ny CFM na ny conseil du fampihavanana malagasy. Mitana anjara toerana goavana amin'ny fitantanana sy ny fampandehanan-draharaha eny anivon'ny université ny fanadiovana ny lisitra na izany ho an'ny mpianatra na ny mpandraharaha. Efa hita fa misy ireo mpianatra izay tsy tokony hianatra tsony eo anivony efa tsy mianatra tsony zany nefa mbola mahazo bourse. Misy ireo mpandraharaha izay efa tsy eo tsony nefa mbola mahazo an'izay karama zay ka tombony ho an'ny firenena, tombony ho an'ireo mpandraharaha reo, tombony ho an'ny université no manao n'izay ezaka fanadiovana zay hafatarana anavahana ny tsy parifary. Na izany na tsy izany, tokony hamafisina ny fanazavana ny dingana sy ny fipetraharahana momba ny fametrahana ny fomba fiasa, fa ho maika hampitombo ny olana ny tsy fanaovana tatitra mazava momba ny fametrahana azy araka ny nambaran'ny filohan'ny CFM matrany. Na mankidy azy ny sakay telona ihany rehefa ifanarahana ka tokony hazava amin'ny mpianatra kosa mazava amin'ny mpandraharaha hoe no ny antony teknika zao ny mahatara ny fantoavana an'izy io fa le izy ao anatin'ny maizina tanteraka dia manjaka ny tsako manjaka ny misy koa ny mpamendry fendry hoe tsy andaniny fa raha mazava amin'ireo mpandraharaha reo mazava amin'ireo mpianatra reo ny antony hoe zao angeno antony mbola tsy andraisantsika karama tsy andraisantsika bourse ataoko angamba tsy adala reo sanatria ka mbola iziriziry amin'ny hevitra diso. Tafiakatra efatralina ny matoto na ny tsy ara-dalàna manerana ny université enina hoy ny filohan'ny repoblika ny volana martsa lasa teo. Maro amin'ny mpandraharaha ihany koa no toy izay araka ny fitsirihana nataon'ny inspection générale de l'État tamin'ireo mpandraharaha na ny personnel administratif et technique eny anivon'ny université. Vola be tsy toko tsy forohina izay efa tafiakatra 100 lavitra isariary araka izany no very isam-bolana ka antony anafainganana ny digitalisation. Ity farany izay tokony ampiasaina amin'ny sehatra maro mahakasika ny fitantanana ny firenena ankapobeny raha ny fanazavana trany. Iverenantsika ny any Toliara dia mafana ny fitakiana izay ataon'ireo mpianatra ao anivon'ny université any Toliara ankehitriny. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny ray aman-dreny sy ministera raha ny fanazavana ka tsy tokony isy intsony ny fitokonana gaeton Andretsilava. Ny anafana ny toedrarah manoloana ny fitakiana ataon'ireo mpianatra ao amin'ny université Maninday. Nisy ireo mpianatra voasambotry ny mpitandron'ny filaminana. Niditra ho mpanelanelana ireo ray aman-dreny mba hanafahana ireo mpianatra voasambitra ireo. Tapaka ihany koa fa ireo mpianatra nahavita ny fianarana dia manao fangatahana amin'ny filohan'ny université mahakasika ny vatsim-pianarana. Efa misy vatsim-pianarana iray volana ao amin'ny pasitra malagasy. Tapaka tamin'izay tamin'ny fangatahan'ireo ray aman-dreny ireo miaraka amin'ireo OMC tany amin'ny ministera fampianarana ambony dia homenanareo ny 2 volana izay ho raisina
amin'ny faravolana jona miampy ny iray volana zay efa tafapetraka ao am poste manaraka an'izay a de mbola misy 2 volana ihany koa noany zay mbola andala fa mahagnanio ny ministera ka any amin'ny faravolany jolay a tsy misy voaray ihany koa ireo a 2 volana ambosa sisa tavela ireo fa efatra ny mikasika ny wifi efa misy wifi mipetraka ny eo amin'ny amphithéâtre Tsiebo Calvin zay azotsika mpianatra rehetra ampiasaina mandra-pahafanarenana ny pylône zay nomaita amin'ny farany teo a zay hahazoana fifandraisana bebe kokoa noho ny ao amin'ny amphithéâtre Tsiebo Calvin ko mampanantena ny ministera fa atao tsy hoe la izy io a ho vitaina fa kosa efa azotsika ampiasaina ny wifi ao amin'ny amphithéâtre Tsiebo Calvin mangataka fitoniana araka izany ny iray aman-dreny ahafahana manohy ampilaminana ny fianarana fa ny zavatra hetattamponareo a de fa izy no hazavaina eto zao a fa ho vita ary ho azonareo tsy ho ela daholo ko mangataka fitoniana zay filaminana ry anaka avy aleotsika io grevy io a ary avy aleonareo a satria ny filaminana ngamba no loharano mpianarana mahomby amin'ny fampandrosoana ka samiatsika mba mandiniky ry anaka fa tokony mba ho tapitra hatreto a izay grevy ataotsika zay fa ireo no vahaolana hitana ray aman-dreny ireo ray aman-dreny izay nanamafy hatrany fa vonina iarasa amin'ny ministera ho tombotsoan'ny mpianatra lafa mavao hafa kosa indray dia ao anatin'ny fanomanana ny antota taratasy sy ny paikady entina anoizana ny fitakinan'ny nosy malagasy isan'ny zany no sambatra na ny ile glorieuse amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny raharaham-bahiny araky nambaran'ny ministra tompona ndraikitra nandritry ny fifanatrehana tamin'ireo solombavam-bahoaka tamin'ity androany ity raha ny fanazavana amin'ny fifanarahana manaraka miaraka amin'ny vondrona européenne nambarany fa tsinaiky intsony fisian'ny saritany mamaritra ny faridramasina miandidina ny Madagasikara ho faritra fanjonona frantsay i Madagasikara nanoizatsika ny vaovao kosa indray dia miisa 4,9 nisan'ireo olona vita vaksiny eto Antananarivo amin'izao fotoana izao betsaka ireo olona eto andrenivohitra no mariska amin'ny fanaovana izay vaksiny izay Sabrina Rartso mahery ny atsasamanila ny dozany vaksiny anjarany teto andrenivohitra no lany miisa 10,7 ny anjaran'ny vaksiny ho an'ny faritra Analamanga amin'izao fotoana izao 2,000 ny dozy sisa tavela ny orinasa mampiasa olona maro anisan'izany ny Direct Analamanga ny antoko-pivavahana no akabiazan'ireo olona manao vaksiny rehefa vita ny les campagnes ciblées tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana zay mbola mitohatra amin'izao moa zany a sy ny mpitandro filaminana ary ireo zokiolona dia anisan'ny tena mazoto manao vaksiny amin'izao ireo mpandrarà ireo société ireo tena mifanerasera amin'ny vahoaka noho ny asa ireo zone franche PDP zareo mangataka stratégie mobile ireo olona ny nivon'ny association religieuse ny fiangonana betsaka izy ireo no mangataka fanaovana vaksiny satria fatany hoe zava-dehibe ny vaksiny satria ny mitakosiny noho ny asa zany no ana fiangonana antsika territoriany de fantatra zany hoe ny fanaovana vaksiny no lalana iray afahantsika miala amin'izao valanaretin'izao miala amin'izany confinement zany afahantsika indray a miverina amin'ny fanaontsika andavanandro toy ny teo aloha mpiasa misa 10 teo anivon'ny Direct Analamanga androany no nanatanteraka ny vaksiny tsy ireo ihany fa nisy koa ireo olona ponina eny manodidina no niaraka nanao vaksiny tamin'izy ireo tonga teny toerana moa ny taleparitra misahana ny fahasalamam-bahoaka niaraka tamin'ireo mpitsabo nanatanteraka ny vaksiny androany eto anivon'ny fitaly avaparitra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovanjava eto Analamanga dia anisan'ny resy lahatra fa tokony atao ny vaksiny maromaro taminay tatokoa ny narary atratra ny forme grave io ary nisy nandao fianakaviana dia narary taminay ilay izy dia tiana ialana zay zavatra zay dia nanentana ny mpiasa zay dia niara-miasa kaiky koa amin'ireo mpiaramonina aminay ety anisan'izany ny atao fokotany ny nansana
ny ato amin'ny distrika ny avaradrano fahasalaman'ny olona dia mifandray amin'ny fahasalaman'ny tontolo iainana ary hiatrika ny ady amin'ny afo zay isika zany atoato ilaina salama ny olona ilaina miara-miatrika an'izany ady zany mba hitondra makany amin'ny fandrosoana ny voanjafy. Tsy aivina moa fa ny 17 volana jona ho avy izao ny farany fanaovana vaksiny andiany voalohany ary marihana fa nisy ireo vaksiny tany amin'ny distrika sasany izay tsy nalany ny vaksiny no nampiakarina namenonany teto Antananarivo raha nambarany taleparitra ny fahasalamam-bahoaka. Efa hifarana ny fanaovam-vaksiny fanefitry ny Covid-19 vao miazakazaka amin'ny tanjozo raha mamonjy ny tompo-pahasalamana ny vahoaka ao Tomasina amin'izao fotoana izao. Ny fisalasalana nisy teo aloha no tsy naharototra ny vahoaka raha ny fanazavana azo. Erinao Razafimanana. Raika amby 20 andro aty aoriana izay vao manomboka rototra amin'ny fanaovam-vaksiny ny olona eto Tomasina eto ankehitriny. Tato anatin'ny herinandro izay saika nahitana filaharam-be foana ny teto amin'ny hopitaly kely Tomasina ho an'ny fitoeram-panaovam-vaksiny Tomasina voalohany. Saika tazana eto avokoa ny sokajy-taona rehetra afaka misitraka ny vaksiny fanefitry ny coronavirus. Mahatratratra any amin'ny 200 dose isan'andro no lany eto raha ny angom-baovao natao tato anatin'ny herinandro izay. Ankoatra ny tsy fananana fotoana hamonjy ny toeram-panaovam-vaksiny ho an'ireo izay miasa isan'andro, isan'ny nahataran'ny fanapa-kevitry ny maro ny fananana fisalasalana amin'ny mety ho fiantraikany tsy dia azo antoka loatra aorian'ny fahavitam-vaksiny raha ny nambaran'ireo mpisitraka. Natarantaranao vaksiny zany ia natahotra satria maro resakan'olo karaha dokotera tafianaratrony zao vaksiny nafady dia natahotra manko an'izany. Kaika ve le olona taty na ny internet amin'ny tanàna hoe ataovy zany fa ilaina na miasa na ohatran'izany fa dia nanao zany iana. Vita soma tsara izy tao Ina mety natonga an'ilay safidinareo hoe taratara aty amin'ny faraparany vao nanao vaksiny? Androany vao tapa-kevitra miaraka tamin'ny vadiko za dia tapa-kevitra hoe hanao vaksiny. Izy koa moa nazoto dia za koa tapa-kevitra hoe hanao. Zany hoe nisy fialasalana ihany teo aloha? Misy kely fa zao efa tegna tapa-kevitra fa ilaina ilay izy amin'ilay tena mifanerasera amin'olona sy amin'ny zanaka. Inona ilay nampisalasala? Nampisalasala zay. Nampisalasala. Ny amiko loatra ohatran'ny betsabetsaka ny feo mandeha dia ohatran'ny matahatahotra dia zao indray tonga dia tapa-kevitra hoe andao anao foana. Efa lany tanteraka raha ny 3,000 dose tonga voalohany ho an'ny distrikany Tomasina voalohany. Ireo orinasa manafatra ho atao vaksiny no isan'ny nandany ny ampahanibetsaka tamin'izany. Mitentina 903,000 dose kosa ireo ambom-vaksiny avy any amin'ireo faritra sy distrika manodidina namalina ny filantom-pony ny Tomasina voalohany tato anatin'ny herinandro ka nahafahana nanindro an'ireo tonga maro tetỳ amin'ny hopitaly kely. Raha amin'izao fotoana izao dia tena maro koa ny azo lazaina hoe ny programme national ny ministèren'ny santé publique izay mandeha kanefa natao vaindohan-draharaha ny fandaminana eto amin'ity fanaovam-vaksiny ity hialana amin'ny mety tsy fahatorombanana. Noho izany dia efa misy lamina efa napetraka izany hoe ekipa efatra miara-mandray olona amin'izao fotoana iresantsika izao. Izany dia midika fa tsy mihetsika eo mihitsy ireo ekipa ireo androany raha tsy vita vaksiny daholo ny olona rehetrarehetra izay tonga eto. Na izany na tsy izany anefa dia misy foana koa ny fanaovam-vaksiny izay azo lazaina hoe manatona. Izay ny filaza azy na hoe vaccination mobile izay anatonana nyreny société na vondron'olona na fiangonana na école izay mbola vonona sy te hisitraka an'izay fanaovam-vaksiny izay. Raha mpitso no fantatra fa hifarana ny fanaovam-vaksiny ho an'ny daholobe raha ny ito amin'ny fitoeram-panaovam-vaksiny hopitaly kely Tomasina. Itoy amin'ny fanaovam-vaksiny ny teto vondrana kosa izany aoriana io mialohan'ny teny hafaran'ny fiam-potoana voafaritra. Makasika ny vaksiny izay hatrany dia entanina hatrany hanao vaksiny ny mponina rehetra indrindra ireo faritra sy commune mandray mpizahatany. Tombony maro no azo amin'izany ankoatry ny fahafahana miatrika ny valinaretina ka eto Andretsilavo. 7,7 dose ny vaksiny Covishield anjaran'ny faritra Diana ka ny 20,902 ho an'ny distrikany Antsiranana voalohany. Tsy antery ary tsy andoavam-bola ny fanaovana izany amin'ny toerana voatokana ho amin'izany raha ny fanazavana. Raha tsapanay nanomboka faraparany herinandro akio tegna nitombo ny favitriany nagnano le vaksiny. Sabotsy dimanche raha teo ma zegny niasa fo ny ekipa dia nomaly nabe niany koa mahitatsika io mbola marandraigny zegny izy efa feno io dia
iazana ny araka ny lamina apetraka ny ministère ma zegny 17 juin izahavana tapitry eo izy fa raha mbola misy ny vaksiny magnano ny atao hoe rattrapage. Isan'ny aretina niteraka voka-dratsy indrindra eo amin'ny fiainana maneran-tany ny coronavirus ka ilaina ny fiarovana amin'izany ary nanentana ireo izay mbola tsy nahavita ny anjara amin'ny fanaovana vaksiny ny solombavam-bahoaka. Hay magnano solombavam-bahoaka anareo dia matoky ny mpitondra fanjakana zay manao entso-zavatra amin'ny fikarohana fandrindra ny filohantsika président Rajoelina filoham-pirenena zay mitsakaraka mijery akory ny atao hiarovantsika nyty arety coronavirus ty zay mampitona ny fiainantsika malagasy jiaby tsy hoe ny maneran'ny zao tontolo zao. Votapitra ny fahafito ambin'ny folon'ny jona ho avy zao ny andiany voalohany amin'ny fanaovana vaksiny ary vinavinaina ho amin'ny faran'ny volana aogositra anoany no tonga eto Madagasikara ny andiany faharoa. Ireo olona nahavita izao andiany voalohany izao no atao laharam-pahamehana araka ny fanazavana azo. Efa miverina amin'ny lony amin'izao fotoana izao ny fampiasana ny RN 44 raha toka nisy fahatapahana izany noho ny fisian'ny rotsakorana ny fanesa ny alahady sy ny alatsinainy lasa teo. Taoriana ny fahatapahana andray fepetra avy hatrany amin'ny fanamboarana ny teo anivon'ny ministera tompony andraikitra miantarandriana io. Niteraka fahatapahany lalana teo anelanelan'ny Ranofotsy sy Ambohimena amin'ny lalam-pirenena faha-720 ny firotsahan'ny orana nandritry ny roa andro ny alahady sy ny alatsinainy teo tany an-toerana. Nandray fepetra avy hatrany ny ministeran'ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy nikatroka tamin'ny fanesorana ireo fotaka malama tsy nahafahan'ny fiara mandeha tamin'ny alalan'ireo milina vaventy araka ny fanazavan'ny ingénieur de contrôle ny MATP entina namana ny olana. Efa miverina amin'ny laoniny araka izany ankehitriny ny fampiasana ny RN 44 mpampiasa lalana maro no njanona teny amin'ny toerana nandritra ny fahatapahana. Zavatra enany io rehefa ty azony tsara tsy maintsy manao an'izao e. Sisy mazony tsara zafa fa tsy mbola mijindra zay Maly izao tena maly na mandraparain'ny andro dia maly mandraparivan'ny andro. Zany hoe teo amin'ny ndray andro sy tapany teo. Toerana telo no tena tsy nahafahan'ny fiara nandeha noho ny fotaka. Isan'izany teny Ambohimena eo ihany koa ny teo Ranofotsy. Raha ny lalàna dia tokony hisy hatrany ny fametrahana ny barrière de pluie rehefa misy ny rotsakorana kanefa tsy nohajain'ny ampahany betsaka tamin'ny camion lehibe izany. Misy ny nanao fanahinina namaky ny barrière kanefa dia lasa niteraka fahasahiranam-bahoaka ny tsy fanarahan-dalàna io. Manentana ny mpampiasa lalana araka izany ny tompona andraikitra mba ho samy anaja izay lalàna petraka na amin'ny resaka vesatra afaka zakaina izany. Isoroana ny fahasimbana amin'ny fampiasana ny lalana, tsy sakana amin'ny fandrosoan'ny asa efa natomboka ny fisian'ny toe-javatra mandalo toy izao, raha ny fanazavana trany. Misy mandavaka akan'olona fasika ny ambanin'ny tetezana ampasika. Ahina hiteraka fahasimbana amin'ny tetezana izany anefa nidina teny an-toerana. Anjery ny zava-misy ny teo anivon'ny ministera ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy ny apipa ary ny solon-tenan'ny commune Bemasantra tamin'ny 10 androany 5 Antanandriana io. Tahaka izao ny hita ety amin'ny ambanin'ny tetezana pasika. Tato anatin'ny andro maro, tsikatra fa misy ireo mandavaka ety an-toerana akana fasika. Isoroana ny mety ho fahasimbana teraky ny fandavana ataon'ny olona sasany ety an-toerana. Tsika mahita zany satria efa niarahana ny tompona fa rita ny rano dia ny akabetsahany fasika rehetra izay amidy ato ambady ato amin'ity tazantsika ato ity dia nalaina tamin'reto toerana manodidina ny pont reto. Kanefa raha ny tokony ho izy dia tsy tokony ho kitikitihana mihitsy ny pont. Volazan'ny teknisianina teo moa fa hoe 50 mètres. Any ambony sy ambany dia tsy tokony azo kitihana satria animba ny le foto-drafitrasa. Zao zany zao ny fanjakana dia tena natina na tsy tiana dia tsy maintsy hijery akaika ary misy ny fanamboarana anamafisana andreo satria tazantsika eto zao fa tena ny lavana rehefa ny sary moa manaprofana zany lavana tena lavaka be mihitsy na azo an'io culé mitondra ny pont io dia tsy maintsy ho amboarina zay. Ity dia fa erantsika mahita fa lavaka be ka raha ho tonga zany ny fahavaratra dia tsy maintsy hisy fetraika ny goavana amin'ity pont ty ny zava-misy teto.
nisy ny fidinana ifotony jerenany zava-misy ary andray fepetra manoloan'io ireo tompona ndraiky mpanjakana ankoatra ny mety ho fasimbany fotrafitrasa ahina hitera-doza ho an'ny mpona ihany koa ny tsy fanaran-dalàna tahaka izao. Antsavina ataonay manomboka androany zany a dia tokony ny commune ametraka ampitandro ny filaminana mijery akaiky ary isambotra izay olona satria namany famonoana olona na da atao hoe tsy mivantana ara izao zavatra mitranga izao ary hitondra an'izay olona tratra eto ho any ampitandro ny filaminana. Ny commune zany tokony ametraka taratasy meloa fanafoanana mihitsy an'ireo olona maka fasika eo reo satria tsisy tsony ny fasika avany ambony na avany ambany satria ny lakana ampiasainy zareo ny lakana tsy afaka miakatrany ny lakana tsy afaka midina fa ity manodidina amin'ny pont ity zany no olavahan'ireo olona ireo. Eto zany zao tsika dia efa manomboka tsy ho stable tsony ilay ouvrage zay mipetraka eto satria ilay vato le enrochement zany mila zantsika zay natao nanodidina an'ireo le mipilina na nycule reo dia efa nisoron'le olona tsikelikely tsy mipetraka tany amin'ny voalohany fa efa nahilikilika dia avy eo naverina tsy nanaraka intsony ny zavatra tokony nametrahana azy. Vonony zahay aty amin'ny commune Bemasoandro Rivevily ny ametraka ny reo mpitandro filaminana mba iarovana ny fotodrafitrasa ty satria izahay aty azay manko mipetraka aty amin'ny vatoerana aty raha sana ty zany ka tapaky io tetezan'io na misy affaissement dia ho tapaka ny communication rehetra hatrany tao tsy afaka handeha tsony ny tobile satria fa hiary lavitra be ka tsara mihitsy ny fametrahana ny mpitandro filaminana iarovana an'ity fotodrafitrasa fanjakana ity. Ilaina ny fikajiana ny fotodrafitrasa tahaka izao ankoatra ny eto am-pasika tokony kajiana ihany koa ny fotodrafitrasa rehetra manerana ny nosy. Eto zany zahay ao amin'ny ministera dia miantso ny ben'ny tanàna rehetra avitiny hoe ny ben'ny tanàna rehetra ato anatin'ny faritra Analamanga na mety any ivelany faritra Analamanga mba hijery akaiky amin'izay ny olona zay mipetrapetraka amin'ireny pont reny satria ny zava-misy dia zao meritra ty alohan'ny fotoana ny rano ary mitranga daholo le atao hoe enrochement manodidina ny pont dia eo mihitsy zany le olona no mikapoka vato alainy zany le enrochement zay miaro ny tetezany eo dia reny no kapohany zareo atao gravion dia reny no amidy mitovy ihany zany na mifangalana n'ilay gravion le vato enrochement eo amin'le pont na mifangalana ny fasika manodidina eo dia mitovy ka entanina zany tsika rehetra mba zay manana fotodrafitrasa mpanjakana ka misy an'ireny enrochement reny ka misy olona mamaky vato eo akaiky eo dia tokony tentsika. Fotoana ny dokavarotra sika orinan'izay ataontsika mahakasika ny fiarina kafe eo ihany koa ny tranga mpiaramonina tany nosy be tany ndefa avy eo ary. Lame biky maranitra tsy mety arafesina mateza. Biky isan'andro. Andeha isika hanoana ny mpanjony malagasy. Vokatra voafantina tsara, madio, tonga dia vonona. Rehefa miantsena ao amin'ny loka, maro ny vokatra azonao isafidianana. Mira karakaraina, tena
loka manamora ny fiainanao. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadimbolana. Nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana, ara-tsaina, amin'ny fahitana, amin'ny fiainoana ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory, toa miosina mihitsy aza. Ao ny tsy tafianatra, tsy tafiasa, fa na maimbo tsisy rano isasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano isasa. Oka izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toa asy ianao ihany izy. Ensemble, célébrons le foot avec l'UEFA Euro 2020 en intégralité. N'attendez plus pour entrer dans la danse. En ce moment, le décodeur avec un mois d'abonnement sur Évasion est à 55 000 arrières seulement. Les bouquets Canal+. Passez à la formule supérieure. Bénéficiez de plus de chaînes avec Évasion Plus ou tout Canal+, pendant 30 jours en vous réabonnant au-dessus de votre bouquet habituel. Les bouquets Canal+. We love chocolate. Mitsinjony tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbaliky mamiratra no aviko. La fête nationale brille de mille feux chez Batimax. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. 5 à 70% dans nos magasins Andjar et Tsaralalan. Pour tout achat supérieur à 2 millions d'arias, une boîte de masques offerte. Des goodies pour tout achat en ligne de plus de 300 000 arias. Ce n'est pas tout. 10 bons d'achat de 800 000 arias à gagner. Rendez-vous dans nos magasins et sur notre site web www.batimax-mada.com. Tirage le 1er juillet à 12h. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Miaratsy ny kalitaon'ny kafe eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Fotoana mampiakatra ny vidina nefa izao araka ny ambaran'ny mpamongady tafakatra 5 hatrany amin'ny 5.10 isanjaton'ny vidiny tao anatin'ny ray volana. Miantarandriana evo. Eto amin'ny tsenany Nosbe isan'ireo manjifa voana kafe ity mpanjara ity. Tato anatin'ny volana maro nahitana fianana ny kalitaon'ny kafe hiteny an-tsena. Na izany aza, saika ireo voana kafe no manintona mpanjifa kokoa noho ireo efa voatoto. Izy makinao tsara, izy zany rehefa vainganao vidiana dia efa tsara izy tonga dia efa atao rozina. Ohatra tangosan'ny olona manda izy zao, ohatra tsy antitra tsara dia efa malefaka izy zay. Ohatra tangosan'ny olona tsara antitra izy efa rakaraka.
Mandidina ny 900 ariary ny fiakaran'ny vidin'ny kilao ny kafe tato anatin'ny 10 andro teo eo. Niteraka fiainan'ny mpanjifa izany araka ny nambaran'ireo mpamongady. Ho azy ireo, raha toa ka mandidina ny 500 kilao isan'andro no lafo rehefa fotoana mampamora ny voana kafe. Amin'izao fotoan'izao, miena mandidina ny 100 kilao no lafo. Amin'ny herinandro aloha zao ohatra mbola 207 arivo dia zao izy zao nefa niakatra efa 107 pitson'iny dia zao izy zao efa 707. Ny ny amarotany ny kilao tsy fantatra mazava aloha le nahatonga satria ohatra ny hoe zay tsy manana dia tsy maintsy mandray izay tenenin'ny olona. Ohatra ny ahoana indray nefa ny kalitaony tsy dia tena tsara be ohatran'le tamin'ny voalohany kosa aloha le efa ao anatin'le mois de septembre iny. Ohatra nefa stoktok izy zany dia efa ratsiratsy. Ohatra ny hoe mbola mandomando zany napetraky le olona le izy dia aveo le izy nefa mihotrika eo dia mebobongolo ohatra ny hoe misy ratsiratsy mbola tsy tena maina tsara. Avy any ambanja ny ankamaroan'ny kafe mamatsiana Antananarivo. Raha tsy ahivina isan'ireo vokatra afantarana ny Madagasikara ny kafe noho ny kalitaony izay tafiditra amin'ireo tsara indrindra. Ny enatrany anefa ny tany famokarana sy ny fanondranan'izany. Raha tao anatin'ireo firenena 5 mpanondrana kafe be indrindra ohatra i Madagasikara tany amin'ny taona 5,700 tany. Totongana hatrany ny vokatra avy eto an-toerana ka lasa any amin'ny laharana fa 5,70 i Madagasikara tato anatin'ny taona maro. Isan'ireo firenena mandray ny voan-kafe avy eto an-toerana i Frantsa, Belgique ary Maroc. Mbola maro ireo mpanao asa tanana eto Madagasikara no tsy manana karatra mamatianina azy ireo. Ao ireo milaza fa kely ny vola azony raha toka betsaka ny hetra izay alain'ny fanjakana Sabrina Ararso. Saika mivelona amin'ny asa tanana avokoa ny akabiazan'ny olona eto Madagasikara. Mpanao asa tanana maro ankilany no mbola tsy mijoro ara-panjakana amin'izao fotoana izao. Vitsy amin'izy ireo no manana ny karatra mahamatianina. Ao mihitsy azy ireo izay efa nanana fa noho ny tsy fisian'ny tsena voaterina ato izany. Ny akabiazan'ny mpanjifa azy ireto manko vahiny avokoa fa indraindray vao misy malagasy manjifa. Nanambara izy ireo fa miankina amin'ny fandehan-tsena no ahafahana miroso amin'ny mahamatianina. Fananana karta dia foanajana ilay satria tsy nandeha mihitsy ilay satria volam-panjakana be lehibe zany dia najanona ilay efa nanao mihitsy zany zay efa nisy fotoana natao asa nandritra ny 2 taona teo efa nanao mihitsy dia tsy nandeha ilay tsena dia najanona ilay izy. Any amin'ny 10% salam'izany ihany no any dia be lehibe zany ilay vola miasa dia ilay bénéfice kely. Zay ny tena problemanay zany. Io zany zao ny problemanay ilay vola mihitsy zany zao ohatra tokony indray zany andreo ohatra hoe mitaky hoe mandefa entana dia tsy manana ilay carte d'exploitateur zay dia zay ny olana tsy ampy ilay vola zany ilay fanaovana an'ilay tsy maharaka anaovana izay. Ahafahana misitraka tombotsoa maro ny fananana karatra ho an'ireo mpanao asa tanana, indrindra ahafahana mahita lalam-barotra makany ivelany. Tombotsoa azon'ireo mpanao asa tanana sitraka an'ireo karta numerika ireo dia voalohany aloha dia iny dia mampiditra an'izareo anatin'ny sehatry matianina. Dia rehefa tafiditra matianina izy ireo dia mahazo an'ireo tombotsoa maro isan-karazany, ao ny fampiofanana, ao ny resaka fisotronono, resaka hetra, resaka fitsaboana, izany daholo no tombotsoa azon'ireo mpanao asa tanana. Ary koa rehefa andeha voaka ny ivelany izy, rehefa monjy ireny tsena be ireny, ireny foara lehibe ny ivelany ireny izy, manampy azy koa iny karatra iny amin'ny fikarakarana taratasy ireo fananganana ireo vokatra izay alefa any ivelany. Tsy ahivina moa fa miisa 7,700 sy 4,7 nisan'ireo olona manao asa tanana eto Madagasikara raha ny antotanisa avy eo anivon'ny Instat. Ny fivoaran'ny tanimarika momba ny valanaretina Covid-19 eto Madagasikara indray izay mivoaka tamin'ity androany ity izay navoaka ministeran'ny fahasalamam-bahoaka no entina aminao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity miantarandrianay. Ny ampiro ny lavin'ny valanaretina Covid-19 teto Madagasikara ary 20 ny tranga vaovao ka ny 40 tamin'ireo eto amin'ny faritra Analamanga izay mitsinjara tahaka izao. Ambohidratrimo 2, Antananarivo Atsimondrano 3, Antananarivo Avaradrano 2, Antananarivo Renivohitra misy 7.
tarehimarika azo tamin'ireo 17 sy 10 ny tiliana araka ny antotanisa azy teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ny androny omaly 14 jona 2024 io. Ny amin'ny 15 ireo sitrana raha 17 no mbola manaraka fitsaboana ahitana fahasarotana na ny forme grave. Manabahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsiza fandrematoa ary zona antenaina izay mpandinika politika. Mirahalahy zay mandray vahintsika amin'ity androany ity miaraka amin'ny Henri Florian tenako amin'izany ary omeko azy avitrany fitenenana. Miarabanao dia ahoana ny fomba fijerinao iny fikoanandoha ny tanterana tany atsimon'ny nosy ny tanterany filohan'ny Republika ny Madagasikara iny nentina hijereva mbaolana mahakasika ity tsy fampitsakafo ny kery lava any atsimon'ny nosy ity. Voalohany teny dia maraba ny roalahy dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny vaovao ny Kolo FM. Ny zavatra itsika malinan'izay dia tsotra amin'ny ankapobeny zany dia hoe natao iny fikoanandoha ataontsika fikoanandoha paritra zany nitondran'ny filoham-pirenena azy entina ampisandratana ny faritra atsimo Madagasikara. Zay moa le nitondrany an'le izy. Zany hoe zavatra niseho zany hatramin'izay tany dia nalaza hoe cimetière de projet. Zay zany zavatra niseho tany atsimo. Tamin'io zany nandray fepetra ary ny fanapahan-kevitra mihitsy ny filoham-pirenena hoe andaontsika hanao fikoanandoha mikasika an'ity faritra atsimo ity. Hoe inona zany ny vahaolana fototra dia natao iny colloque iny na le fikoanandoha. Ny andrasantsika zany zao dia hoe efa ao ve ny vola anatanterahana andreo tetikasa rehetra ireo satria ny teny koa izy fa misy ny banque mondiale atao anatin'ireny efa misy tetikasa efa mandeha any. Dia zay zavatra zay zany jerevantsika hoe hatraiza ny fanatanterahana amin'izay manomboka roviny io asy io dia nisy fepotona ny teniteneny ihany tao dia eo tsika mahita io tanterahana tokoa ve io ao anatin'izao mandavy zao ve ny anatanterahana an'io sa mety ahoana ny fitrangan'izay fanatanterahana zay amin'ny ankapobeny io ny andrandrain'ny olona satria hitako hoe mahavelim-bolo ny mpiray-tanindrazana any atsimo reny. Fa efa aza dimy fa leo kory zareo hoe aty aminay atao andrakandrana sy ny sisa hatramin'izay dia andrasantsika zany ny tena fiatraika an'io satria todika any atsimo mpanara-baovao hoe ho avy tokoa ve zany fahatongavan'ny rano an'izany inona ny tena vahaolana fototra amin'ny tsy fampitsan-kafo sy ny sisa ho jerevantsika zay dia rahantsika mahita eo. Makasika ny koa fomba fijerinareo amin'ny mpandinika politika anareo makasika ny raharam-pirenena amin'ny ankapobeny miroso maka isika ao anatin'ny laharam-pahamena tokoa ve isika eto Madagasikara amin'izao fotoana satria raha nita efa manomboka mivoaka tsikelikely ao anatin'ny krizy ara-pahasalamana satria manomboka miena ny tarehimarika ho an'ireo olona voamarina fa mitondra ny tsimikaritana covid-19 aiza ho aiza ny mety fahitanareo ny mpandinika politika ny laharam-pahamena ny fitoram-panjakana amin'izao fotoana zao makasika ny fampandehanan-draharaha ankapobeny eto Madagasikara indrindra fa ny lafiny ara-tsosialy ho an'ny vahoaka malagasy. Raha ny zavatra misy aloha amin'izao fotoana zao anatin'ny ataontsika hoe fivoriana ara-potoana ny Assemblée nationale tsika mazava ho azy fa hiditsika amin'le hoe loi de finances rectificative na teti-bola sy mpanitsina. Hita eo zany le relance économique eto Madagasikara le tahorinan'izao aretina miseho zao mbola ao anatintsika fa kosa misy le fianana io fianana io nefa zany misy kosa fepetra ara-tsosialy sy vahaolana ara-ekonomika raha teo karena zany hoentin'le fitondrana tsy maintsy avy eo aminazy aloha fitariana azy hoe inona avy ny sehatra tokony vahana mila fanampiana sy ny sisa fa ny zavatra misy amin'ny ankapobeny ataoko hoe roa taona sy tapany amin'izao fotoana zao ny mandaha ty fitondrana ty dia raha mahita fa be da be amin'ny 20% raha atao nikajikajy tsotra zany tsy dia laharam-pahamiana ny fijeriny vahoaka anazy zany hoe le fiainam-bahoaka mihitsy ny tsy voajery hoe inona le tena vahaolana fototra takin'ny vahoaka dia matetika io tsy voavaly fa ohatrany any amin'ny lalan'ny fototra avitrasa ny tena mamaky amin'ny fitondrana kanefa tsy sakana ny fanaovana fototra avitrasa fa tokony asiana fandanjalanjana zany ny filan'ny vahoaka sy ny fototra avitrasa dia tsy mba misy le fitarenana be loatra satria le sécurité sociale na le fiahina ara-tsosialy mihitsy zany amin'izao fotoana zao ny tena latsaka ambany ary mampikakaiky ny olona za moa nahita hoe natonga ny filoham-pirenena nge namany le resaka mianara-pahasalamana ty sy le hoe déconfinena ny olona amin'ny ankapobeny dia nisy pression avy amin'ny vahoaka io satria efa mitabataba ny olona hoe ahoany ty zavatra ty fa zay tsy afaka miaro satria misy olona mitady fito mianaka mianaka telo arivo isan'andro ny vola hita le ray mpianakaviana na ndreny mpianakaviana mety mpanasalamba izy nefa ny fiainam-pirenena jerevana zany dia mivahoaka hatrany amin'ny fariny ambany ka hatrany amin'ny fariny ambony mila atao mifandanjalanja ireo zavatra reo. Mazava zay fa makasika indrindra ny remaniement fanovana ny mpikambana ao anatin'ny gouvernement raha intsika teo amin'ny fiandehandohan'ny taona teo hoe ho avy ny fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernement nangingina kely izy tatoato mety ohatratra nahoana mety fizotran'izay raha ny fomba fijerintsika ahoana mety hoe mety arina kely ny namboropolo jona ve misy fanovana ny gouvernement zay raha ny zava-misy amin'izao fotoana zao ianantsika. Io moa zany prérogative ny filoham-pirenena zany ny fanovana gouvernement zany fa ny zavatra hita kosa nefa mbola veriko ihany tamin'ity fivoriana ara-potoana ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana zao ty amin'ny Assemblée nationale dia ny solombavam-bahoaka indrindra fa ny mpanohana ny fitondrana mihitsy
no maneho hevitra amin'ny ankapobeny fa tsy mahafa-po ny fomba fiasan'ny gouvernemanta. Dia zay zavatra zay zany hitako hoe efa misy resaka mandeha mety ao anatin'ny ankolafy politika misy andry zareo hoe tsara mirosotsika amin'ny fanaovana gouvernemanta fa ny fanaovana gouvernemanta io raha ny zavatra hita hatramin'izay aloha dia tsy dia hita loatra le tena olona afaka hiarasa amin'ity filoham-pirenena ity. Fijery azy zany amin'ny ankapobeny hoe ireo tokoa ve le olona afaka mpandrosan'ity Madagasikara ity tao anatin'le velirano zay napetraka ny filoham-pirenena ka mahatonga an'io fanaovana gouvernemanta io ataoko hoe raha ny fijeriko tsy maintsy isy io. Satria solombavam-bahoaka mbola mipetraka ny article 54 mbola zava-dehibe zay tsy mbola miova aloha lalam-pandrenona fa mbola miatra io noho izany tsy maintsy hitondra ny heviny solombavam-bahoaka mahalona an'le izy ary zavatra petraka kosa ao anatin'izay moa iny araka tekito hoe fahefana ny filoham-pirenena zay fahefana zay zany dia hoe tokony izy hijery hoe iza marina le profil na le critère mahasotsivana afaka hiara-iasa aminy satria na tiana na tsy tiana na ndresaka ny filoham-pirenena tamin'ny fandarana nataony mikasika an'ity mianara-pahasalamana ty tao amin'ny nisy mpanao gazety ohatranareo tafaresaka tamin'ny teo dia niteny izy hoe ianao ve andriamatoa filoha mbola hirotsaka dia tsy afaka nidra tamin'izay izy fa mbola mivahoaka malagasy ataoko fa fiteniny tamin'iny andro iny iny satria masom-bahoaka izy miresaka tsy afaka malain'izay fa ny zavatra azo ambara kosa dia hoe tsy maintsy manomana izy ny deuxième mandat na tiana na tsy tiana ka le gouvernemanta zay ho avy hiaraka aminy eo fijeriko anazy dia tsy maintsy hijery lavitra izy farafakeliny zany manomana n'le fifidianana sady mampandroso no mamita n'le mandat zay zany fijeriko anazy amin'ny ankapobeny. Isaorantsika ary zonantenaina mpandinika politika ndraiky ny vahiny tato anatin'ny fampalalam-baovao tamin'ny tian'io itiany tona zay fomba fijerinareo mpandinika ara-politika zay makasika ny zava-misy eto amin'ny firenena. Misaotra anareo tamikolo dia mirarosoa atsika rehetra mpanaraka ny fampalalam-baovao. Nanatanteraka fanentanana makasika ny ady amin'ny doro-tanety tao Ankazobe omaly ny boraoparitry ny tontolo iainana Analamanga ary ny Madagascar National Park. Nadidin'izay zay entin'nga tao Andriatsilavo. Ny fikambanana takalo tsara miaraka amin'ny tarika rajery Jacques Irandry Taina Karinina ary Zazakanto no nanatanteraka ny fanentanana mikasika ny ady amin'ny doro-tanety tao Ankazobe. Nanao hira vitsy mamerina matsain'ny olona ny asin'ny tany, ny rano, ny masoandro ary indrindra ny ala ka mbola tsy hitara izao hanovana ny toe-tsaina hiaro ny tontolo iainana. Fa liana ary tena liana amin'izany tontolo iainana izany ny olona efa te hiala efa te hiala amin'ny doro-tanety sy ny laza ratsy mampalaza ny Ankazobe nefa ny izany moa atao trano tsy efandrery mitondro tokana tsy mahazo ao ka dia toy ny firalany anala ny mpitondry sy ny vahoaka entina ka izay tokony ary izy ireo tokonay amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Isan'ny distrika mitondra ny mafy indrindra ity distrika ity isan-taona amin'ny doro-tanety vokatry ny fanaovana saribao tsy ara-dalàna ny fandorana isan-taona ny vilona hira fa ny omby ary ny sy fitandremana isan-karazany ho an'ireo mpandalo amin'ny taxi brosy araka ny fanisana nataon'ny Dirait d'Analamanga miainga amin'ny sary azo isan'andro avy amin'ny zanabolana modisy avy any Amerika miisa 720 ny teboka voaray ho an'ity distrika ity nandritry ny taona 2020. Ho fanamboarana ny lalana ahafahana mampandroso ny faritra tsirairay avy nanome fitaovana anatanterahana izany fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara efa hitonga ireo fitaovana ireo amin'ny faritra Abitsiboka fanampanazavana. Raha tsy teny afa-tsiny amin'iny lalana makany Tsaratanàna ny makany Kandreo ary raha ao anatin'ny distrikany Tsaratanàna aza raha andeha any amin'ny commune izay mandrafitra ny distrika dia voatery tsy maintsy mihodina makany Antananarivo mandalo an'iny aloatra Mangoro iny izay vao tonga amin'iny tapany ilan'ny distrika ny Tsaratanàna. Ankehitriny dia tonga reto fitaovana entina anamboaran-dalana reto ka mamaolana be dia be eo amin'ny resaka tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny fampandrosoana ny faritra ka dia isorana betsaka ny filohajaina Andry Lerina Rajoelina. Trangam-piarahamonina kosa indray dia voasambotra ny zandarmeria pirenena tao Jamanjary Nosy i Jackson Samuel nalaza tao amin'ny tambazotra tserasera fa nanao herisetra tamina lehilahy iray. Voarara ny lalàna ny fikasihan-tanana na manana ny marina aza ianao hoy teo anivon'ny zandary i Samuel Jackson izay natolotry ny fampanohavana tamin'ity androany ity ka nidoboka amponja vojomaika fanampanazavana. Lehilahy anankiray zany nandaroka ny lehilahy anankiray izay lazain'ity lehilahy nandaroka ity fa nanasa izy
manao anazy hoe PD zany le raha namana raha io dia zay nahatonga ny olona ny tena zavatra nampalaza be an'le rano zany nasehoan'le raha namana anankiray le nandaloka tamin'ny Facebook zany nanaovany publication zany iny ady nataony tamin'le namany iny ka noho izany dia tamin'ny voalohany moa zany aloha hoe nijerena ilay izy ay tetanosy be ilay izy dia nanao niezaka zany zay teto amin'ny brigadeny gendarmerie eto Tsamanjara hikaroka an'le olona nandalo dia hita moa zany izy ka rehefa natao moa ny fanadiadiana dia nentina teny amin'ny fitsarana izy omaly 14 juin 2021 ka nivokatsy ny fitsarana moa zany dia MD le raha namana le atao hoe Jackson dia nisy roa vavy niaraka taminazy dia nianam-baviny sy ny atao hoe fofombato moa zany ireny zany dia nahazo ny placement sous contrôle judiciaire. Ny zavatra moa zany tao Pasindava Fokotany Dar es Salaam no nisy eo misy terrain de foot zay eo tao le izy no nisy eo ka anatranatra ny avy ety aminay sady mangataka information avy aminareo ihany koa mba avitantsika an'ity asa ty. Ny anatranatra anay moa zany dia hoe mananatra antsika tanora indrindrandrindra amin'ny zavatra ty ireny tsy fanao manao publication herisetra ohatran'ireny fa izay henontsika zay moa ny résultat hoe mampigadra le izy manaraka an'izay mangataka an'le information aminareo vahoaka zay mba fanampinareo anay lafa vaovao hafa tanteraka kosa indray dia nitanterana ny zoma lasa teo teny amin'ny foben'ny star ny fampafantarana ireo mpianatra zanaky ny mpiasan'ny star nahazo vatsim-pianarana tamin'ny alalan'ny programme étoile montante izay nikarakarain'ny star Michel Arnarzo. Efatra ireo zanaky ny mpiara-miasa star no afaka tamin'ny fanadinam-panjakana baccalauréat 24 ary anisan'ireo nahazo ny salanisa mendrika indrindra ary nisitraka izany vatsim-pianarana amin'ny alalan'ny programme étoile montante izany rehefa avy nandalo sivana maromaro tamin'ity taona ity. Izy ity dia atao fankasitrahana sy fanampiana ireo zanaky ny mpiasa izay mahay fa ihany koa entina anampiana ireo ray aman-dreny amin'ny fandraisana antanana ny fandoavana ny saram-pianaran'izy ireo eny amin'ny anjery manontolo na mianatra any amin'ireo institut izy na any amin'ny université sy fanampiana ihany koa amin'ny fampitaovana. 12 no isan'izy ireo ny fito tamin'izy ireo dia bachelor tamin'ny taona 24 sy 24 ary ny ampy 4 tamin'ny taona 20 sy 20. Mitohatra ihany koa ny fanohanan'ny star ireo tanora miisa 7 nisitraka ny vatsim-pianarana avy amin'ny programme étoile montante teo aloha ary mandrisika azy ireo hatrany amita amin'ny mpahombiazana ny fianarany master 2. Efa ela moa nary an'le bois ity étoile montante star dia efa naporisy an'le zanaka zany hoe mba ataovy le tsy nafahana mahazo an'le bouchon star satria ndray aman-dreny efa fantatra fa sahirana manahirana mampiana zanaka indrindra fa amin'izao vanim-potoana izao dia izy moa zany namaly ny antso dia tafavoaka soa tsara dia saorana ny star ary marantena fa isy ezaka taony be dia be ahafahany mitazona ny amin'ny alalan'izao fanolorana izao dia nanamafy hatrany ny fanohanan'ny tanora ny star ary mitondra ny anjara birikiny amin'ny fanorenana ny ho avy ny firenena ho tsaratsara kokoa. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena miditra amin'ny fanaovam-baksininy ankizy 12 taona ny mihoatra ny any Frantsa amin'izao fotoana izao. Fepetra marina nefa mitakina amin'ny izany fanadina. Tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny ray aman-dreny ireo ankizy 12 taona no mihoatra any Frantsa izay te hisitraka ny vaksiny adina amin'ny Covid-19.
namafisana ny fepetra amin'izany ka tsy maintsy manao soni ny iray sy ny reniny ilain-kizy ary manatrika ny fotoana anatanterahana ny vaksiny ny iray amin'izy ireo. Toy ity tovolahy 17 taona ity ny reniny nitondra azy tany amin'ny toerana anaovana ny vaksiny. Tsy nisy olana, tsy nisy ady hevitra fa resy lahatra izahay iray aman-dreny ny amin'ny tokony anaovana vaksiny ho fiarovana azy sy izahay hoy ny reniny. Ankoatra io fepetra io, isan'ny singa iray ahafana manao vaksiny ireo zaza tsy ampy taona ihany koa ny fankataovana avy amin'ilay ankizy. Misy ny taratasy fenona amin'izany ary amafisy ny mpitsabo izay anindrona azy ihany koa izay valitely fanekena izay mandritra ny fotoana anaovana ny vaksiny. Ho an'ity ankizy 12 taona ity, ny ray aman-dreny no nandroso hevitra azy ny mahazava-dehibe ny fanaovana vaksiny adina amin'ny Covid-19 ary no nifatokisana ireo nahitana masoandro tsy nametraka olana ny tenany. Nahita azy hatreto fa ambany ny ankizy voan'ny Covid-19, zava-dehibe ny fanaovan'izy ireo ny vaksiny hoy ny mpitsabo ho fiarovana ireo olon-dehibe. Hatreto adolantseto 770 amin'ireo ray tapitrisa mahery no fantatra fa lava ny Covid-19 any Europe. Ny vaksiny Pfizer irery ihany no atsindrona ireo ankizy eo anelanelany 12 hatramin'ny 17 taona no ity vaksiny ity efa vita tombana sy fizahana maro samihafa ary medikaly ka nafeno ny fepetra. Amin'izao fanaovam-baksiny ireo ankizy izao, miisa 3 tapitrisa mahery no ankizy andrasana isitraka izany any Frantsa. Dia izay mamarana vaovao tamin'ity androany be angasanao nanaraka izany soa fa tsara atao. Du 7 au 30 juin, les remises explosent sur tous nos rayons. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vaovao. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao.